inona ny zava-nisy marina teto Madagasikara satria ny tantara dia miverina manao faharobolana eo ihany koa hoe manahoana sy manahoana ny tolona inona no mety fizotra no mizotra makaiza aiza ny fanapahan-kevitra ho raisina ao anatin'izay tanora izy tanora izay azoko lazaina fa 5 taona zay nionana 5 taona ty oriana roso miarabanao aloha miaraba finansina miaraba ny andro madika ao miaraba ny mpian'ny Cool FM eto amin'ny 20 ye 5 taona hoy aho zay rehefa niresaka taminao foana dia niresaka hoe kolotsaina zay foana no resahantsika amin'ny rahalahy ny tantara ihany koa miaraka ao anatin'izay a ankehitriny 30 taona lasa zay ny mahakasika ny hoe raharam-pirenena mahavavay ny fifandonana teto Madagasikara ity zao tsika miatrika ny génération Z inona no mety azo ambara ao anatin'izany inona ny tarazo ny ady atrehana mety azo hitarafana ny tsy hoe faminaniny fa hoe le tantara miverina inona zany ny zavatra mety iseho amin'izao fotoana izao misaotra-betsaka fianoasina misaotra ny Cool FM amin'ny fanasana voalohan-teny aloha dia mitondra ny teny fampiononana sy ny fiaraha-miory amin'ireo namoy avadiana manoloana an'izao raharam-pirenena zao raha ny hitantsika tamin'ny Cool TV omaly zany dia zaza ray volana monja no maty ndao sy ny fahafatesana nivokatry ny aseporana avy amin'ny lacrymogène izay zaza tsy netiny reniny nivoaka ny trano fa tao an-trano no nanipazana lacrymogène izay ataoko hoe tsy nininana tao ve sy na nininana tao miarahory amin'ny tompo manjo rehetra sy ny tompon'orinasa ataontsika hoe voarobana niara-ny erisetra tandritran'izay herinandro sy andro vitsivitsy zay nanontany ianao teo mahakasika an'izay 30 taona lasa zay raha tsy ahivina ny tantara dia ny 30 septambra 570 no nazahoan'ny frantsay Antananarivo nandromahana ny tany teo an-tanan'ny malagasy nanomboka teo dia zanatanytsika ary mandraky teny androany mbola tsy niarina mihitsy ny toe-karem-pirenena zany hoe mbola zanatany akolaka zany tsika zao mbola zanatany mivandantsika satria raha mijery ny constitution tsika na ny lalam-panorenana dia voalaza ao anatin'ilay constitution sy ilay lalam-panorenana mandraky androany zao hoe ny teny ofisialy ny firenena malagasy dia ny teny frantsay sy ny teny malagasy tsy mbola mahaleo tena zany tsika raha vatanina ny resaka tao anatin'izay 30 taona zay nandritran'izay 30 taona zay dia tsapa foana koa fa nampanjakaina ary tena nandaitra ny fomba noetindry galenia ny divisé pour régner na ny zarazara anjakana dia nisy foana ny fifandonana anaty nandritran'izay fotoan'izay sika malagasy zany tao anatin'izay le atsony amin'le hoe mifanipaka to valalakaro saingy tsy zay ny zava-mitranga ankehitriny fa miara-mifony malagasy tanora hitoeran'ny herin'Andriamanitra Andrenanahary sy ny razana any aviny miara-mifo tsy misy mpanao politika mitarika fa tonga saina hoe andao averina amin'ny tompony ny tany dia isika ihany zany atao anatin'izay 30 taona zay mety efa nisy ny ady ny fikomina tamin'izany fotoana zany raha mijery zao tsika rehefa norom-bahany galenie Antananarivo sy ny manodidina azy dia ndao resahantsika ny hoe tao anatin'izany ny malagasy dia nolazaina fa hoe mikomy zany hoe tahaka nyreto génération Z reto ihany koa zany eo anatrehan'ny fanjakana le fanjakana zany amin'izao fotoana zao le galenie miendrika fanjakana malagasy amin'izao fotoana zao miteny hoe mikomy ilay tanora malagasy manakorotana ilay rafitra ny tanora malagasy tao anatin'izany nisy reny midika ve zany aorianao zany mety tsy azo rary mihitsy ve ny tanora sa mety anahoana ihany koa izao fitondrana zao ihany koa hoe ho ratsy fiafara-tanteraka ve ny zavatra azo lazaina dia mahakasika an'ilay hoe fikomina zay mihitsy ny teny hoentin' zareo mpanjanaka ilazana an'le izy fa amin'ny zareo zany izy fikomina fa amintsika tompo-tany izy dia fifoazana ary taratra ao anatin'ilay fifoazana sy ny azo lazaina ao anatin'ilay fifoazana dia tsy ny tanora eto anivon-tany ange no mifo fa ny fo daholo tany amin'ny renivoaparitany enina voapirofo teo ihany koa fa tsy arak'ile zarazarao anjakana napetraky ny mpanjanaka intsony tany amin'ny 30 taona lasa ny zava-misy hoe ny malagasy dia ny merina sy ny côtier tsy izay intsony zany ny zava-mitranga amin'izao fa ny malagasy dia malagasy rahay zay le teny nandrenam-ponomerina hoe tsy atsika ity tany ity le retsy fa fohy n'Andriamanitra ho tsika
ho iray zay ny mahanosy an'ity zay le hoe ny ranomasina ny valam-parehako voafehan'le ranomasina manodidina n'le nosy ny mahiray atsika tsy foko roa araky ny fiheveran'ny mpanjanaka azy any foko eto Madagasikara zany hoe merina sy ny kotier fa misy foko 20 na mihoatra natambatra ho iray natambatra ho iray fon'Andriamanitra ho atsika foko 20 na mihoatra ireo le izy ankehitriny miara mifo reo miara mifo ao anatina fotoana ray ao anatina kanala iray ésotériquement parlant miara miteny reo zavatra ray ny tanjon'ireo jiro rano fialan'ny fitondrana ihany koa fahalalahana miteny ary farandrindra fialan'ny fitondrana izay nampahory nandritra izay 20 taona nitondrany teo zay nisan'ny nataitrana ihany koa ary veriko fa hoe ilainy sika mpiaino ny mamantatra nilay hoe 30 ny volana septambra 5 sy 7 zay fa io ihany koa ilay hoe manatantara hoe ianao rehefa miresaka an'izay roso hoe 5 septambra 5 sy 4 zany hoe inona lay fifandraisan'izay inona lay tia natongavana ao anatin'izay datin'andro izay mety misy hevitra finosiny manokana ve mety misy tsy ambarately ve mbadika zany daty zany tonga ho azy io sa hoe tapitapoka teo dia ny fo sa hoe nisy fandinihana hoe eto ny fotoana fijerenandro ohatra tsara be ny fanontaniany fianasina makasitraka indrindra sitraka sy telo amin'izay fanontaniana izay raha raisina amin'ny rafitrano teo amin'ny tolo malagasy ny fanandrona dia ny lohataona izay iainantsika amin'izao ny volana oktobra novambra desambra manomboka eo amin'ny faraparan'ny volana septambra dia eo amin'ny toeran'ny faritra atsimo andrefa ny rafitrano eo no misy ny varavarana eo zany no mivoaka sy miditra ny olona ao atokantrano eo koa amin'ny tantaram-pirenena malagasy no kiondalana iovan'ny tantara isaky ny mafampana ny raharam-pirenena ohatra akaiky amin'izany raha raisina amin'izao vanim-potoana ny genizeta izao ny raisy 4 ny lohataona raisy 4 no efa nanomboka nafampana ny tsy fifankazahoana teo amin'ny be ny tanàna Antananarivo teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha amiral Didier Ratsiraka ary taorianany fifidianana ny volana desambra raisy 4 miditra ny taona rosy 4 no nipoaka ny crise politika ny crise 2002 zany teo zany no misy an'le varavarana ivoahana sy idiran'le raharam-pirenena zany hoe kiondalana ivoahana foana lojika be zany satria eo amin'le lohataona foana no mipoaka le raharaha satria araky ny lazaintsika teo hoe kiondalana eo varavarana ivoahana sy idirana makany amin'ny tsara nandatsy kokoa tsy lavitra atsika ny taona 5 sy 4 teo amin'ny lohataona 20 sy 4 no nanomboka nafanafana sy niakatra ny maripana teo amin'ny be ny tanàna Antananarivo tamin'izany zay filoha tamin'izao fotoana sy ny filoha Marc Ravalomanana ary nipoaka ny raharaha zay tsy tanatsony nanomboka teo amin'ny 20 janoary 5 sy 4 nihitatra nakany amin'ny firodanan'ny fanjakana satria izay le hoe kiondalana ary ésotérika zany mifanaraka amin'ny marim-panandrona sy ny rafitrano malagasy ilay toerana isin'le lohataona raha tarafina amin'ny rafitrano malagasy eo ny varavarana eo ny miditra tsy mivoaka sy tongatonga ho azy raha ny volana septambra 5 sy 4 no tsy tanan'ny malagasy tsony ny afanapo ny atezerana ny alahelo ny ranomaso nandritra izay 40 taona napahoriana azy zay fiteniko matetika ny hoe tao anatin'izay 40 taona zay nitondrany ity fitondrany ity tsy crise économique nisy teto fa fahirano économique fahirano zany hoe tena hoe mihoatra mbola mafy lavitra noho ny crise ve lavitra noho ny crise tsy tokony ho tenenina tsony zany amin'ny Rosy Rakotondrandramasina hoe raha sanatrika mandalo an'izay fahasahiranan'izay firenena dia ho tojo fahoriantsika menakafy inona indray ny fahoriana azo atsika eto ao anatin'ny 7 ora 8 heures de travail 3 heures ihany mandeha ny jiro azo saintsaina ve zany zaka eritreretana ve zany na eritreretana fotsiny ary nandritra ny 40 taona aza miteny amiko ianao hoe tao anatin'izay 40 taona zay nisy fitondrana tsy anazy izy nametraka azy teo ka izy ihany koa nanala azy teo avy eo tsy mety tsony zany le izy fa fotoana zao ifoazana fotoana hitenenany tanora rehetra hoe ampy zay
averenao amin'ny tompony ny tany deo atao teny miery inona le ho ataotsika andeo aizitsika tao anatin'izay atao hoe lohataona noresahanao izay na ny tany amin'ny ray sy roa arivo ny pakana kany amin'ny roa sy roa arivo na ny teo amin'ny valo sy roa arivo ny pakana kany amin'ny sivy sy roa arivo na ity atao hoe 5 sy roa arivo ity mety mbola hipaka makany amin'ny 9 sy roa arivo dia ny hoe nisy raha latsaka foana atao nisy raha latsaka atao ny atao hoe ny sivy tany amin'ny ray sy roa arivo aloha dia niverina fa hoe mikararana fa mbola mikararana ihany koa ny teria Amboditsirohatra tamin'ny sivy sy roa arivo fito febroary zay betsaka ny maty betsaka ny raha latsaka tena nanamando ny tany manodidina nandrika ihany koa manodidina na tanina reny iny amin'izao fotoana izao ihany koa ny zaza no tena anisan'ny hoe lasibatra zaza tena hoe mbola amam-bola ankilan'izay misy ihany reo hoe efa ray aman-dreny efa voikandro naratra latsadra fa ny ankabeazany dia ny hoe zaza kely avokoa lasibatra ny lacrymogène ary ny tena zavatra tsikaritra dia ny hoe nanodidina teny amin'ny maternité be felatanana zany hoe le ivitoerana feno ankizy amam-bolana feno marary tany mihitsy no nyrefitra le bomba manahoana ny fahitanao an'ireny zavatra hoe mety kisendrasendra ve sa hoe mety hoe any amin'ilay resaka ohatrany hoe fandatsahan-draha mihitsy ve zany ny tanjona tsy afaka hiten'ny vatantsika hoe fandatsahan-draha ny tanjona fa ny azo lazaina dia baiko no raisina reto araky ny fiteniny ray aman-dreny hia Paul Père Rosy raha manana hoe mifamono ny voakely tsy ao anatin'le tika tsony le asa atao fa manaraka bêtement le baiko any amina toeram-pitsaboana mihitsy no apoka le bomba mandatsa-dranomaso teny ratsy mihitsy moa le dokotera tery Mahamasina tamin'ny fakimaly izy zay tamin'ny sabotsy satria zaza daholo zaza mambehivavy no am'le hôpitaly tsy mitsofoka makany le manifestant nefa tonga any le lacrymogène manaiky tsika hoe tsy atao fanahin'iny zay zavatra zay angamba hoy aho fanahy izany ary azo heverina ihany hoe tokony ho lanjalanjaina ny fanarahana an'le baiko satria mba samy miteraka ihany samy mananjanaka kely samy natera behivavy sanatria ve hosona egalemazo baiko nefa raha ihany no mikirina ao anatin'ny tena tsy azo heverina zany atsipy ny teny eny Tandroko Nimby atsipy ny teny eny Ampony Malala hoe tokony asipy heverana ireny zavatra ireny zala avy aty amin'ny fiarahamonina ianareo mbola heverina aty amin'ny fiarahamonina ary ao amin'ny fiarahamonina foana isan-kalina amin'ny matory aza atao an'izany ny taranantsika fa tsy mety ato moa fandaharantsika izay mivantana ihany koa ao anatin'ny pejiny Coltivy FM officialy ao ihany koa amin'izao fotoana izao ny laharatarby tsy miova ny 038 14 882 24 038 14 882 24 na ny 032 12 888 888 19 032 12 888 19 ety ao atao anatin'ny fandaharana trany dia manararaoatra manao kopatanana ho an'ireo tsy mahafotsy mahasaraka ihany koa ny fandaharana mampiatrano amina endrika maro samihafa misy ny mandefa onjapeo eo atokotany ho renesin'ny be sy ny maro kopatanana ny amin'ny reny voaparitany enina manerana ny Madagasikara eny fa ny atrany ampitan-dranomasina ihany koa ara liana ao anatin'ny toetra raha-pirenena tahaka an'izao nyresaka tsika teo resaka tantara daholo aloha izay resahany zay fa tao anatin'izay raha iverina eto amin'ilay atao hoe mouvement Gen Z ilay ataon'ny génération Z zany mpitarika ihany izy ireo ary ao anatin'izay le hoe tanora satria tanora maro anisa raha mijery ny zava-misy ao zany tao anatin'ny tantara ny zavatra hita saika ray aman-dreny foana natao hoe efa ilay mananjanaka roa na telo takan'ilay tolona natao teny tamin'ny ray sy roa arivo reny nanomboka teo amin'ny sivy sy roa arivo ny tsikaritra ny amin'ilay hoe tsy haiko hoe fanengana an'ilay atao hoe tanora gasy vonona ve dia niazakazaka ny tanora mbola tanora tamin'izany tanora ary ankehitriny mbola tanora ihany koa ny resaka eto zany taitra ao anatin'ilay izy zay mihitsy zany hoe ao anatin'izay zany raha ny tanora zany no mijoro inona mety azo andraisana anazy
satria ny fitondrana zany aloha am'izao de mandray fa hoe jilamboto etsika jilamboto la etsika ny tanora no avy firenena zay foana moa le fiteny mahazatra zay le fiteny raha ny fiarahamonina ny jerena de zandra ny ara-taona ny tanora fa matanjaka ara-batana ny tanora ny tompony ampitso ny tanora no mamaritra hoe hoaiza izy rapitso raha iresaka génération hafa akoatra n'izay n'izay de sika rehefa miresaka n'izay tanora zay ihany ataoko hoe tanora teraka teo amin'ny taona 90 izay fiany 20 taona tamin'ny taona 24 amin'ny ankapobeny reo tanora reo de tena nianatra samy malala an'izany tsika ary nitazaina tao anatin'le tena fanabeazana ilay hoe ny zanakatiana tsy tsitsiana rotsakazo samy mahita nefa mifotsy miangatra eny anivon'ny fiarahamonina fa ny tanora nianatra 5 taona tao aoriana nazahoana baka na nianatra 8 taona na 3 taona tsy anasa ireo génération talohan'ny Gen Z ireo tsy rassuré zany le Gen Z manoloana an'izay zavatra izay mango ny fotsiny hoe tsy azo ny vatsom-pianarana ny mipetraka eny amin'ny cité tsy misy rano tsy misy jiro fotodrafitrasa ratsy ao anatina hevitrano anankiray 3 metatra toradroa misy bandy kely 5 miara-mipetraka tsy mipetraka le asina maha olombelona nefa ireo ny tompony ampitso raha ohatra zany ny fomba ampianarantsika azy raha ohatra zany ny fomba anomanano aviny ireo ve zany nitondra firenena rapitso ireo ve nitondra Madagasikara rapitso miverina amin'le zavatra nyteneniko teo sao de mbola tsy mahaleo tenytsika fa manao fetifety fahatany rehefa tonga le volana ray zay fa tsika aloha malaza tena paharaka ambiance raha resaka fety oui zay ny tena nanamarika an'ity fitondran'ity rehefa fety rehefa jeu des îles rehefa vanim-potoanandrenarendra de tsy tapaka mihitsy le jiro tsy le rano fa rehefa vanim-potoana ny fitediavana vanim-potoana fiarina amin'ny vanim-potoana andehanan'ny fanadina-mpanjakana tapaka adiny fito le jiro tao anatin'ity fitondranoity vo nisy an'ireny hoe labzi no mitondra labzi mandeha manalabaka le ankizy zay tsy manana labzina tsy manana lampe de poche de ao amin'ny maizinao zany mamarana le fanadinana izakariva de zay le tena tsipiko teo hoe maty asina le tanora mitsika asina sanatriny vava saingy ny asina nefa raha tena vonoana ary iny eniany izy le volamena latsakambovy volamena latsakambovy iny mamiratra foana raha zay asin'ny tanora izay raha no resahantsika zany hoe tony ahoany zay hoe asina eny amin'ny tanora izay za zany leto raha miresaka hoe tanora manany asina inona le asina ananan'ny tanora raha zao vanim-potoana enatsika zao de io zava-mitranga io tandroka ariny vozina mifo amin'ny fotoana tsy ampoziny izy kanefa ny tanorantsika raha zao nge tarofana amin'ny bomba mandatsa-dranomaso hoe zay indrindra zany hoe mendrika ilay asina eny amin'ny tanora ve zay fanapohana bomba mandatsa-dranomaso zay tsy mendrika tena tsy mendrika tanora oro ireo tojo fahoriana fa raha laha-piainana ny ainan'ireo fa zany hoe reo tanora de darofana bomba ve rehefa mba zavaty fianasana darofana bomba ve rehefa mangataka toerana sy fotoana hitenenana nefa le lalam-panorenana nge mazava tsara manana zo fototra aneo hevitra ny olona na anao mitinina amina endrika tsy misy erisetra voalazany lalam-panorenana zany mahafantatra tsara an'izany ro olona izay tena miteny matetika de inona zany lay tanjona satria iny lo olona indrindra le anisan'le nanenjika tanora tery mivoaka ao anatin'ny fiaramantsopika mihitsy nanabe raha mpiambina azy tsotra kely le tanjona mba hitohizan'le torimaso le tompo-tany le tanora zany hoe misy endrika ihany zany hoe fanambakana ve zany hoe tohizana ihany fanambakana fanjanahantany mitohy ihany tsy malala fatsy ny teny raha vantanina le resaka de tsy manana empathie ozy reto tanora Gen Z reto tsy manana empathie ve nareo tsy afaka hiaino anay ve nareo milaza izy fa anova fomba fitantanana nitondra ny teny fifonana izy izamony andahany zany amin'ny ankapobeny koa betsaka ny kristianina nga mandahany zany raha zany ny fanomezana hitanao sahazan'le tanora mangataka ny izony fa le izy tsy atao ambava fotsiny ngely izy ny zavatra ataony tsy mifanaraka amin'le zavatra lazainy fa de manangana gouvernemanta vaovao izy raha tokony hoe
eno an'le tanora aloha sy amin'ny toerana ary fotoana hitenena an'le tanora satria efa nisy raha latsaka ihany tsy tokony hitombotsony ny olona maty. io moa le tonga amin'ilay resaky ny fiarahamonina iny na dia mitena renao ndray matofoloha hoe mifona no ny tsy fahafehezana ny fitantanana sy ny raharam-panjakana dia raisina ny fifonanao fa azo raisina fa tsy mitombona kosa ozy izy ny fiarahamonina ao no moa no nyteny hoe tompona andraikitra 100 ianao fa tsy hoe olona solafaka ozy izy ilay tonkirany rijarasolondraibe takizay ny andraisan'ny olona ny fitondrana zany hoe ao anatin'ireo ihany koa ilay tanora ireo miresaka tsika ny hoe asina rehefa hitako nefa ny tanora tena mientanentana be ny foa masamiteny masa mandoalika tao anatin'ny hetsika rehetra zay natrehan'ny maso reny sofina ihany koa teo anatrehan'ny tantara dia angamba ity hetsika ity ny tena hoe isehon'ny fihetsepo betsaka zay indrindra fihetsepo nandritra ny 12 taona tsy nivoaka tao anaty io raha vatany nandresaka dia nandritra n'izay 12 taona zay sika nge verina ny ainan'le vanim-potoana fifiretana anaty noho ireo tanora ireo maso alahelo tao anatin'ny tao daholo noho ireo tanora ireo noho ilay asina ireo tanora ireo noho ilay mahizy azy an'ireo tanora ireo jereo fa lasa afaka miteny sika lasa afaka miteny sika isaky ny teny teo aloha nandritra izay 12 taona zay dia hoe saodie saodie higadra amin'izany kakazo moa zay le fiteny hoe sao dia kakazo ianao kakazo amin'izany tsy nipetraka mihitsy na le fahafahana napetraky ny DUDH tamin'izany fotoana izany ary zo fototra maha-olombelona ny liberté d'expression tsy mipetraka nandritra izay 12 taona zay izay zavatra izay nefa natonga ny fihetsiketsehana tany amin'ny taona 2024 ary niampy an'ilay hoe tsy mihain'ny bazy le fitondrana izany nefa ny zavatra noheverina tany am-piandohana fa mampiavaka ny filoha rajoelona hoe mihain'ny bazy mihain'ny tanora mihain'ny olona ny fitona c'est le contraire ny fanohatra amin'izany ny zava-misy miteny ny tanora hoe omeo jiro sy rano omeo fahafahana miteny manangana gouvernemanta sy mametraka prime ministre vaovao izy tsy mifanaraka amin'le fangatahan'ny tanora tsy mihain'ny bazy ny filoha amma hoe sady mpitahirin'ny kolotsainanao rosy mbola manana 2 minitra alohan'ny idirantsika ao anatin'ny faingo misy fitenenan'izay hoe menalamba tsy mivady panikena tsy mivady belirano tsy mivady belirano ty filoha ty ihany koa nefa ny nanao velirano 30 eo zay resaka hoe hetsika izay hoe fitakina ny fahaleovana fahalalana amin'ny teny sy ny maro samihafa io ary izy io fa mivadika inona ny mety iseho amin'ity fitondrany ity raha ny fiteniny tolo dia hoe velirano mbazimba izy ity izay mivadika aloha kelila efa tsy vaninandro hitondrany vazimba ntsony zao fa izy zao no mitondra izy ny malala hoe ohatrany ahoana zava-mitranga raha hivadika izy dia io ary le zava-mitranga io le olona 700 teneniny hoe menimenina ao Facebook manakorotana firenena raha vatany nangeny resaka tsy dia tena nisy mpanohatra ny joro hoe manozongozona fitondrana isan'andro sanandro tsy eto amin'ity firenena ity tao anatin'izay 12 taona zay fa io le mpanohatra miara-mifo amin'ilay tanora misy génération talohan'ny X sy ny Y talohan'ny génération Z miara-mifo amin'ireo rehetra ireo amin'izay le olona 700 satria nivadika tamin'le velirano ianao hatramin'izao izahay ihany andrefanany any amin'ny RN4 mbola miandry an'le puce atao amin'le omby velirano mantsy zany sao dia nareo kosa tsy mbola manana an'le carnet pokotany dia tsy misitraka tena manana carnet pokotany zay le vaovao le misy QR code manana izay ary raha sanatria tsy manana ary zay tsy zay no natonga an'izany zay nga no mitondra fa mbola tsy nahazo an'le puce ny ombinay tezitra koa izy ao ito eo anatin'ny resakitsika Rosy Rakotondramasy izay sady mpitahiry ny kolotsaina malagasy resantsika teo ny hoe 30 taona izay no ny fanjevona tao anatin'izay atao hoe tolona izay zany hoe fa zatrady fe zany malagasy raha izay no atao 30 taona nananatraikefa efa zatra napahoriana efa zatra napahoriana zay natonga le 12 taona zay naharitratra raha mita amin'ny mahazatra teo aloha satria efa leo be na isika samsika raha miteny hoe anao an'io indray dia rehefa aveo ohatra an'io ihany saingy zay tsony nefa le amin'izao fa ironany amin'le hoe andao hanova rafitra andao handova rafitra andao hanova andao atao teniera
zay ny fiteny zalazan'zay da rehefa tojanareo mpanao satria gazety rehefa miresaka an'izay tsika hoe anova rafitra de fantanina mipetraka hoe iverina amin'ny rafitra andriana ve isika sa hoe rafitra hafa takiny ahoana no atao ao anatin'izay de moa tenenareo hoe rafitra tenierana ohatrany ahoana zay rafitra tenierana fiainana manontany ianao hoe iverina fanjakana andriana ve de ny avaliko azy de izao marina fa conservateur sika amin'ny lafin'ny culture fa isika tsy diso vanim-potoana ary ndray aman-dreny tena nampianatra atsika tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana amin'izao izany na izany na tsy zany ary azotsika omena asina ny olobe eny amin'ny tanàna raha mandeha any Tsakalavy sika na mandeha any Betsimitsaraka na any Androy na any Atakarana mbola manome asina ireo andriana sy ireo olobe amin'ny tanàna ny olona any amin'ireo renivohim-paritany ireo tsy midika nefa izany fa hiverina amin'izay fanjakana andriana izay tsika fa mazava ny teny Jenjeda teniera olona apetraka aino eo fa tsy olona vamirakoto na olona vamirabe ary ny rafitra izay hovaina tsy ilay rafitra ny vizin'ilay namana foana resaka fanovandravitra fa rafitra hifanarahantsika ahafahantsika mivoaka amin'ny fanjanahantany ahafahantsika manilika tanteraka ny frantsay amin'ny lafiny politika ary ahafahantsika maleo tena ary tsakafo indrindraindrindra satria raha ny tantaran'ity tany ity dia tsy nanam-pahavala koatra ny Mosary ny mpanjaka andrinam-pomerina rain'ny fanjakana malagasy rain-dradamo voaloha any tena fototra ka raha amin'izao zany no azo heverina hoe mety raha mbola mitsangana andrinam-pomerina inona mety teny alokon'ny vava no manoloana ity zava-misy eto Madagasikara heverina amin'izay teny izay ihany hoe tsy manam-pahavala koatra ny Mosary izy raha vatany nangeny resaka fenoasina ireo olona hiverina fa mbola pomba izay tsy misy tsiny mihitsy ho azy ireo fa na izy koa raha voambaka tsy misakafo intelo isan'andro sany mahalala an'izany sika tsy misakafo intelo isan'andro na ny maraina na ny hariva na ny atoandro no misakafo dia atao misimisy ny vary zava-misy eto Antananarivo zany olona tsy misakafo intelo isan'andro zany zava-misy any anaty fiarahamonina zany fianakaviana mandro foty zany ary taratry ny tsy fandehana ny fanabeazana amin'ny laoniny tsy maditra le zaza ny an-dakilasy tsy mitabataba fa tsy mifantoka satria mivezivezy ny fanahy nona le zaza raha raisitsika hoe 250 000 ariary ny tsimika eny amin'ny orinasa Fakaba raha 100 000 ariary ny andoavana hofatrano 100 000 ariary andoavana le jiro sy rano tsy mandeha akory tsy resaka écolage-ny ankizy aiza ny ahitany ray aman-dreny le sakafo ny ankizy sy le sakafo hoentiny miasa hitadiavany an'ilay 250 000 ariary isam-bolana dia rozy ianao hoe raha mitsangana amin'izao andrinam-pomerina raha mitsangana amin'izao ny mba laby masy dia inona ny teniny izay tsy manam-pahavala koatra Mosary izy fantatry ny mpitondry zany fantany zany mahatonga anazy mizara vary isaky ny akaiky ny fividianany tsapany zany fa le antony koveta aloha ny tsy azoko hatramin'izao nefa ny rano raha tsisy akory fa zay ny mahatonga anazy mizara vary mizara spaghetti sakafo ny tsy ampy ainy zany zany hoe nararotina ihany koa ve zay hoe aleo ny sakafo tsy ampy satria amin'izay mora tambazana satria tamin'ny faran'ny herinandro iny zao nisy ny karamaina 4 ariary dia anohana ny filoha karamaina dimery firay ariary ny kely indrindra tsy haiko hoe taiza moa zany nahazo an'iny le 2 ariary mbola be dia be no ny tany zotra tao anatin'izay moka vidéo amin'ny Facebook le ankizy rehefa avy hoe avoainy volanay satria nisy tsy nahazo tao sakafo ny olana ilay fototra mihitsy ny tsy misy zay koa natonga atsika tsy nitenina andritran'izay 12 taona zay sondrina mitadiny hoanina zay mihitsy nge nyteniny zareo e le korotany zay ho izy fa ny hanina an'io de davina an'io rariny be zany satria le rafitra misy eto amin'ny firenena tsy mandeha araka ny tokony ho izy ilay rafitra misy eto amin'ny firenena tsy mametraka brochure tarifaire mazava hoe ny olona miasa 70 isan-kerinandro tokony farafaratsiny manana karama mahaleo ny saran'izay 70 zay izany hoe mba farafaratsiny ny 70 ora miverina inefatra ao anatin'ilay volana takatr'ilay karama ny vidin'lay sakafon'ilay ankonana tsy misy rafitra milaza n'izany mazava eto amintsika ka raha ny voalaza ho an'ny orinasa mpiasan'ny orinasa Fakaba dia ny hoe tsy mampiakatra n'lay
atao hoe smig ny orinasa fakaba sasany a mbola misy any karama roetsy ariary satria hoe mbola vava fotsiny no teny fitondrana aloha mbola misy latsaka satria hoe tsy misy lay décret tsy misy le décret mazava tsisy décret mazava zany avy amin'ny fitondram-panjakana hoe tena miakatra tokoa io a fa no tenenina fotsiny tao anaty televizion mpanjakana lay resaka dia na ny sakafo hanina ny an'ny ataon'ny sasany ara moa vary sy tokomoaka ny any amin'ny toeram-piasan'ny any orinasa fakaba reny mampangididy fitombenana tsy vank'izay hipetraka ny rehetra ao anatin'izany fotoana rehetrarehetra zany manoloana an'izany manginy fotsiny fanaovana tsinitsinina malagasy eto amintsika eto Rosy Rakotondramasika nefa maninona ny tsy miteny ny mpitondra manoloana an'izany toe-javatra zany zany hoe mety misy dila ifanaovana ve any ambadimbadika any mahatonga amin'ny filoham-pirenena tena minimikipy mihitsy zay moa zany malaza azy hoe minimikipy satria iza moa tsy mahita an'izao na ny zazany amboaka ary ange dia efa mahafantatra tsy fisiny satria na ny vehivavy bevoka zao ohatra dia efa hoe miaina na dia hoe mitondra voky zay ara dia fehezana ny kibo satria tsy misy no hoanina mahafantatra ho azy le zaza ao akibo mahafantatra ho azy n'le tsy fisiny le fahoriana sy tsy fisiny manoloana an'izay zavatra izay a zavatra roa ny azo lazainy na ny fandray tamin'ireo iverina hoe karana na tompony orinasa ireo izy a fa tsy naresy lahatra amin'ny vatana an'ireo na ny fandray tamin'ireo izy a ary resin'ireo lahatra mihitsy hoe tia ny mety aminay na zay manakarama amin'ity sanda ity na zay miala dia miverina amin'le hoe fa fanjakana ve tsy mahavita mamorinasa e dia mamaly moa le manam-pahaizana be ary amin'ny ankilany hoe fangano fanjakana no morinasa anareo fa tsy fanjakana ny siramanga tamin'ny andro taloha ny sotema ny armady ny matarel tamin'izany andro zany fa tsy fanjakana anga reny tsy nampiasa olona anga reny fa maninona ny vitany taloha tsy vitany amin'izao dia ozy Rosy Rakotondramasy hoe tsy krizy misy eto fa fahiran'ny politika zany hoe nininana tao nininana tao mifandray amin'le asin'ny tanora ny resantsika teo rehefa tratran'le fahiran'ny politika ilay fireneny inona no avy tsara indrindra na manao légionnaire any Frantsa na manao opéra any Europe tsy ratsy ireo zavatra roa ireo fa raha afaka natao teto ireo dia nataon'ireo tanora ireo tena miteny anao an'izany na manao légionnaire any Frantsa na manao opéra any amina firenena européana be dia be ny malagasy lasany amin'izao fotoana zao noho ilay fahirano ekonomika satria ny vola raisin'ireo zazy ireo any no avon'ireo zazy ireo hitany any a tsy hitany eto fa moramora nga zany mandao ray aman-dreny sy avatiana zany any amin'ny arivo sy analin'ny kilometatra tsy ny safidy an'izany angereo olona ireo dia isika ty anatiny no mifanabatibaty hoe zany hoe mba hitanareo mety aminareo ka tsisy mety aminy etiko tsy misy raha misy ankizy manana ataoko hoe master 2 na manana bac plus 4 andeha anao concours na akmil samy mahafantatra ny zava-misy tsika fa tsy ny fahaizanao no miady eo mbola misy ilay hoe kozinanay raha ianina nga tsy fantatrao fa manapahefana ny anadahany reninay kotahndra koa ty kotahndra be ka zay indrindra dia lasa le ankizy manompo any la Frantsa zay efa fantany tsara fa nanjanaka ny fireneny nanapaka ny lohan'ny dadabe izay no avy tsara indrindra sy mamiratra zany hoe ahoana no atao hialana amin'izany tsika zao mantsy miresaka an'izay andao rehefa ve zay raisitsika Rosy Rakotondramasy hoe ahoana ny hoelantsika tanora ao anatin'izay vesatra izay fa raisitsika aloha ny antso miaraba tompoko dia ahoana ny fandehany miaraba tompoko salama tsara iza le namantsika ao avy ity Fianarantsoa monsieur André miaraba monsieur André ny Fianaratsoa any Fianaratsoa any dia ahoana ny fandehany ao zahay moa zany lavitra be aty dia sady tsy mara-baovao izaseza daholo no olona namany Andry Rajoelina nanao an'io nanendra'io premier ministre io mba lazao ao fa zahay tsy mara-baovao anatin'izio ve le mpanohatra sa sy ny FFKM sa iza daholo mba lazao re tompoko zahay tsy mahafantatra maka sitraka anao Andriamatoa Andrea any Fianaratsoa any amin'izao fotoana izao ny premier ministre zay efa voatendry omaly Andriamatoa général de division Razafy Samby Rufin Fortuna Dimbisoa ary tao anatin'izay moa tonga dia nisy avy hatrany naneo hevitra hoe raha vao any io fa tsy misy antony tokony ilana an'io nagaga na dia niteny ary reto tanora malagasy Gen Z reto hoe
tsy ilaina le fananganana fitadiavana prime ministre vaovao mbola io fanatsangan'ny fitondrana le izy zany hoe ninninona zany zay fangatahany tanora zany de ohatrany hoe tsorarahina asa hoe efa mandry ve matoko ve mifanjakana fa misy miaro azy niala tam'le maha izy azy izy le nahafantarantsika azy tany amin'ny sivy sy roa arivo hoe mihain'ny bazy efa tsy zay tsony izy mety hoe may ambondrona ve na may ny endomoantso fa tsy mihain'ny bazy tsony izy zany tsy mihain'ny fototra tsony raha misy ny olona tena mpiteny an'izany de zany isany hoe mampiavaka ny florajuelinge na tsy havanana amin'ny toe-karena ry io de mihain'ny bazy le bazy tena miteny inge zao de reto tanora reto le mpianatry ny université reto hoe tsisy jiro tsisy rano tsy afaka miteny ny marary azy ny zavatra ataony nametraka prime ministre zoany zany fa filoha izy fa tsy zay ny fangatahan'ny bazy ny vahoaka no andre manjaka ozy andrinam-ponimerina ka le vahoaka kosa nge sarotra le fangatahany hoe tonga de hoe miala amin'ny toerana ianao e ary maninona ary izy raha omena toerana aloha anehoany hevitra e ianonao an'le bazy fa maninona no omeny olona toerana ianao tamin'ny 17 sy 4 arivo na anehoana hevitra de maninona ny olona ny tsy omenao toerana nefa ny constitution mametraka mazava fa zofototra zany manao metinina sy etsika pasifika ame toerana izy anehoany hevitra zoany tanteraka mihitsy zany eny ary raisitsika nantso manaraka miarabanao de ahoana ny fandehany salama namana salama tsara ianao manahoana salama tsara Tony avy aty Toliara ihany no miantso hoe tsara zany Tony avy any Toliara de ahoana ny fandehany milamina tsara fa miarahaba ny vahiny ao aloha salama Tony salama le miarahaba ny mpanaraka ny vaovao koa le femaniran'ny Madagasikara rehetrarehetra saika haneho hevitra amin'ity tantara-piainana amin'izao fotoana zao ty aloha ndao andre matoa Tony raha jerena le izy ny fitondram-pandrakana ankehitriny dia marenina sy miheny ny feom-bahoaka sy miraharaha ny vahoaka madiniky laha jerena le raha ary laha jerena koa le fanendrena prime ministre vaovao tamin'ankaly sy olo vaovao io fa olo mbo ankaiky ny Andriamatoa filoha Andrinirina Rajoely ihany ka ny teo ihany ny teo hoy juge Lacolosy ny Mompera ka tsy hitako zany tokony harava indray le gouvernemanta hatsangandreo fa tena tsisy lavana satria atao général de division zany ny prime ministre eo amizay mba ho défense ny angahy Andrinirina Rajoely de lasa hoe ny tasika hanohanana azy zay mitandrina anio ananovana anio miaramila général de division amin'ny prime ministre vaovao eo ka noho izany ny hafatra ataoko kely zany amin'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny tanora GNZ satria tanora ihany koa ny tena sahia maneho hevitra zalahy aza mihemitra fa tohizo satria ity Madagasikara ty tsy an'olona irery fa antsika rehetra ary mankahiry ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy vaky volo aho handresy amin'ny tolona fa antsika ty malagasy ty fa tsy an'olo irery mankasitraka antsika rehetra ao tompoko ary mahereza mankasitraka mindarisoanao ihany koa Tony avy any Toliara avy any zay atao hoe tsy mahalavy tany fa mandray anjara mavitrika ao anatin'izay atao hoe fampandrosoana ny firenena izay miarabanao ihany koa namako de ahoana ny fandehany efa tafiditra somatsara ianao lasy ianao nefa tafiditra somatsara ampandrosotsika hatrany ny antso miaraba tompoko allo mahay ianao no tsara salama tsara ianao manahoana hitanao madame mba titeny inona loatra ny formation azondreo mpitandro filaminany reto indrindrindrindra le gendarme misy zao le député le vita avy any Arivomamy nasaina nakasary miaraka amin'ny basy zany tsaka zany anampinarina tany amrony charge le olona ino moa iapangana azy amoronana ohatrany de raha tsisy mpiary zany reny ohatrany de tany samy rangany mahita indray aho zao ato amin'ny télé ato satria aty an-trano aho zao fa ny zanako ny lasa nikianja de misy mpanao gazety mpanao tsaina tanàna Antananarivo renivohitra io de lazaina fanandona olona ho de misakana saika ho ary tena teo Analakely teo akaikin'ny pharmacie akaikin'ny cathédrale Analakely de manazava izy ato hoe olo inona no nanany izy ny tompo tena miteny mihitsy izy miteny miteny fa tsy za mamorona polonais totsy mamorona zany iakizena misy amborana de le olona saika miantso azy zany mahita hoe
manao gazety nge ty olo ty ay zary le sary lazainy de nalefa le sary inona ny sary tao olona miditra ao anaty tomobily de ohatry zany le tompony de reny olo reny zany zao mpanao gazety de mba afaka miary tena alevany etrehitra hoe olona tsotra zany tiany mampangaina any de tiana ampidirina posa de amoronanao amety asiny basa le posiny asiny rongona ny posiny asiny niretraretra de zany zany tsy atako loha zany nampianarinareo de apenana ny manao fianianana tena mialatsina tompoko za tsy tsaresaka fivavahana fa matahoran'Andriamanitra raha mitondra baiboly amin'ny isan-kalahady matahoran'Andriamanitra fa Andriamanitra io saro-piaro tsy vahoaka malagasy nataonao fialam-boly eto sora tompoko mankasitraka anao namako zay nanao hevitra momba an'izany zaiko tokoa noho de tena hoe magaga formation ahoana asana formation dimetsy ve satria zay aloha nalaza zany zao omaly zay hoe dimetsy zay ny vahoaka tsy vavatakiky tsy mihinan-kanina indroa isan'andro mihinam-bary ry zalary nefany sady milanja basy ary zay ve ngamba mahatonga an'ilay hoe tsy miainy ihany koa eny an-kianja reto azandary reto zay anisany hoe angatanan'izay firesana zay hoe mba mangataka iona sy resaka aminareo de bomba mandatsa dranomaso no setriny zany sa hoe misy mety isy koa fe any mbadibadika any any amin'ny camp any avy eo hoe to tsy napoka amin'ny bomba anao androany de zany hoe mety tsy mahazo dimetsy ianao zany ve sa hoe ahoana rosy niteny an'izany ianao de tsaroko le vidéo omaly izy samizy no nizara vola teo de latsaka tao anelanelany tao le bomba mandatsa dranomaso te tsy andre fanambojana maromarona ohatrany mitory niveau ana compétence reny zavatra reny ifonana miala salofita hoy ny amiral rehefa miteny zay mandray vola be mandray baiko ny azo ilazana azy de ny baiko no mitondra fa tsy ny empathie intsony na ny etika hoe nakay sara le fanama olona tsy mifanaraka am'le zavatra lazaina ntsony hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany vahoaka ny ereo tanora reo za azy reo fa vahoaka reo ary reo ny tompony rapitsy tokony enona ihany eny ary raisitsika ny antso manaraka miarabanao de hoana fandehany miarabanareo deona fandehany salama tsara ianao manakory fianaratsoa miarabatsika fianaratsao hevitra kely nda ho ary za tsy izy ya tena mahagaga mihitsy rangaly sady mahavalalany le fitantanana politika eto Madagasikara tena tsy mijery zay mahasoa ny vahoaka ary tena miharihary loatra fa fitiavam-pahefana fitiavan-tseza fitiavam-boninahitra ary fitiavam-bola tafahoatra ny ao ambadika zany rehetra zany ary io de efa voalaza ny soratra masina raha teo io hoe ny olona ho te tena ho te vola ho te voninahitra de zao ny zavatra mba marivo kely am'izay tsy avy amin'Andriamanitra zany fitiavana seza fitiavam-boninahitra fitiavam-pahefana sy fitiavam-bola tafahoatra zany de tsika rehetra no mamaly hoe avy amin'iza zany izao iny efa fantatra hoe tsy io fanendrena prime ministre io mihitsy le condition tadiavin'ny vahoaka fa maro be reo le zavatra marary ny vahoaka tia ny vahoaka angatahana nefa de nanaova ny andro rajoelambo letra iny fanendrena prime ministre iny asa aloha sao de mba hanao ohatran'le prime ministre frantsay indray io telo herinandro de nametra-pialana indray milaza ny mpitondra fa tsy mamboly korotana izy nefa ny mahatonga an'ireny fahafatesana zaza tsy manatsiny reny tsy any atokantrano tsotra tsy any amin'ny hopitaly hatrany amin'ireny toerana rehetra tsy tokony alehan'ny mpitandro filaminana ireny alehany daholo ary ny tena loza de zao famonoan'olona faobeny misy eto Madagasikara n'ity fampaharitrana vahoaka amin'ny endriny maro samihafa ty very fanambola velona ny vahoaka sady tena maty mitsangana tsy mahalala intsony zay lalak'izora sy asiany tongony fa zay rehetra tratriny saina de atao na hoany na tsy hoany na mety na tsy mety zany hoe zy ivelomana androany no sisa mba ao an'eritreritrin'le vahoaka de mafisiko le fitiava-tseza fitiavam-boninahitra fitiava-pahefana fitiavam-bola tisy tafahoatra no anton'izay amin'ny rehetrarehetra zany ataon'ity mpitondra antsika ity andaratsika vahoaka ny sisa mieritreritra mbola mety amintsika ve zao fitondrany zao sotra tompoko mankasitraka anao ihany ko ianao nisorana sy ankasitrahana ao anatin'izany rehetra zany raha ny vaovao azo aloha zany de talen'ny kabinetra miaramila teo aloha
ny prime ministre teo aloha tsay Christian ihany ity prime ministre vaovao ity dia ina moa ilay teny gasy fandretsika matetika fa dia ny hoe nikoto zafy ihany no Alexis ie raisitsika ny antso manaraka miarabanao dia ahoana ny fandehany ahoana ny fandehany mba andeha hevitra kely fa hevitro manokana moa zany fa mba tiako saina ihany ndao ary marina mideritsika izao mitady ny rary mihitsiny dia tena tsy maintsy ilaina dia ilay fanoganana ny filoham-pirenena ny antony mahatonga amin'ny teny izay zany a efa be dia be manko ny fanoganam-panjakana teto amintsika dia rahantsika malagasy mahafantatra tsara ny krizy vokatra izay zavatra izay rehefa miongana ny tondro dia ao anatin'ny tena hoe fahasahiranana lalina zany ny vahoaka amin'izao ny olona tsy haiko ny olona manana ihany angamba zany no afaka lazaina hoe miaina milamina amin'izao fa ny sarambabe vahoaka hoe ny olona tony zany classe moyenne zany dia tena ao anatin'ny fahasahiranana fa tsy mety ve raha ohatra ka rehefa narotana ny ina ty ny gouvernement dia isika vahoaka no mametraka ny ministra tsy ilaina ny mpanao politika anolotra hoe olona atao ministra na filoham-pirenena anolotra olona atao ministra fa avy amintsika vahoaka sika dia nanome fahefanana azy no ametraka ny mety enty ve izay eritreritro eritreritro adaladala zany fa asity ihany aloha kendrenoka fa vaboakatsika ny amin'ity krizy lalina ty fa tena hoe izay tsy ao anatin'ny leokorotana fa no fahasalamana sy ny taona moa dia efa tsy afaka mivoaka mandeha antsony dia zany zavatra rehetra zany zany mahatonga hoe mba mampitsiro le eritreritra zany mba tiana ho ampisaina amin'ny tsika vahoaka malagasy ho atao herin'ny any amin'ny fitondrana hoe mety possible ve dia zavatra izay mekeny zareo ve zay efa amefahana le prime ministre manko tsy dia tena tokony hoe maika be ny antony tokony hoe misy fifandiniana tsara fa napetraka iny a izay tokony mba sositevitra dia ty amiko